Araga do lafinaritra toboko vavy ankafaliana indray no iarahantsika raha amin'ity takariva ity dia manasanao takiny mahazatra naraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany bantoenana hatrany ny tontolo politika isan'ny hoentina amintsika ary ny fanokevitra izay noentin'ny vondrona eoropeanina manoloana ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny CS ihany koa ny fepitaona tokony alany ireo manana andraikitra eo anatin'ny fitondrana tetezamita ao kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena isan'ny hoentina antsika eo amin'ny lafiny toekarena ila etsika karakarain'ny fifipamana etsy amin'ny tourzital etsy akorondrano ny makasika amin'ny tontolo politika aloha no isantarana ny fampalalam-baovatra aorianan'ny SADC dia nilaza ny heviny ihany koa manoloana ny fanapahan-kevitra izay nentin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES ny avy eo anivony ny vondrona eoropeanina ity farany moa dia tsy mankasitraka ny filatsahan-kofidian'ny andriamatoa isany Ratsiraka Didier sy andriamatoa Andry Rajoelina ary ramatoa Lalao Ravalomanana. Tsy mankasitraka ny filatsahan-kofidian'ny kandida Ratsiraka Didier, ramatoa Lalao Ravalomanana ary Andry Rajoelina ny vondrona eoropeanina tao anatin'ny fanambarana izay nisonavin ramatoa Taorian'ny SADC solotena ny vondrona eoropeanina omaly. Nambara ny vondrona eoropeanina fa manova zavatra betsaka ny fifidianana ny filatsahan-kofidian'ny izy telo ireo ary mifanohitra ny fifanarahany fanatao. Ho an'ny vondrona eoropeanina dia ny fanajana tanteraka ny soro-dalana ihany no apetraka izy ireo fa zava-dehibe. Ireo hery politika malagasy rehetra dia tokony hikatsaka ny fitoniana mba ho tombotsoa amin'ny firenena sy ahafahana miroso mankany amin'ny fifidianana hoy ny fanambarandramatoa Taorian'ny SADC izay mivoaka omaly io. Arak'izany dia entitra ny fanaramaso ny fepetra fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara ny vondrona eoropeanina izay anisan'ny mpamatsy vola goavana amin'ny fifidianana. Nosorita ny vondrona eoropeanina ihany koa fa manohana hatrany fanelanelana nataon'ny SADC izy ireo ary miombon-kevitra ny fanambarana farany teo nataon'ny Taorian'ny SADC momba ny raharaha Madagasikara ary miandry fatratra ny fehi-kevitra ny filakevitra misahana ny fandriam-pahalemana sy ny filamina ny vondrona afrikanina Europe. Raha iverenana momba ny fangatahana fisitahan'ny kandida telo Ratsiraka Didier, Lalao Ravalomanana ary Andry Rajoelina hatreto aloha dia mbola tsy nisy nilaza ofisialy nisitaka ny fifidianana izy ireo.